Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Saika isan'andro dia misy ny raharaha kolokolo miditra eny amin'ny pôle anti-corruption. Mahatratra 470 ankehitriny ireo raharaha voaray. Ny kolokolo sy ny fanarota-pahefana ataon'ny mpiasa-panjakana ambony no maro raha ny fanazavana voaray. Sehatra iray ahafahan'ny fitondram-panjakana ampapibitibola hiteraka fampandrosoana ny ekonomia bleu. Raha ny zava-misy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny ranomasina sy ny ranomamy eto Madagasikara ho ny mpisehatra. Ao anatin'ny herinandro masina amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika, mankalaza ny alakamisy masina ny ankamaroan'ny fiangonana kristianina tamin'ity androany ity. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny Jeux des Îles, ny farana omaly ny premier regroupement ny ekipa pirenena rugby nanolotra vary sy lelavola ho an'ireo mpilalao sy mpanazatra ny mpiay ny rugby A7 ny ministra Ajo Andriananarivelo androany. Maresaka iresa-pirenena mifantoka amin'ny famotorana ny antony famaizan'ny katedraly Notre-Dame de Paris ny brigady misana ny Elokabevava ao Frantsa. Olarina ara-pamatsiana herinaratra hatreto no ahin'izy ireo ho nitarika ny firetana. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolotivika Nasional anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia saika isan'andro dia misy raharaha kolokolo miditra eny amin'ny pôle anti-corruption. Mahatratra 470 ankehitriny ireo raharaha voaray. Ny kolokolo sy ny fanarota-pahefana ataon'ny mpiasa-panjakana ambony no maro amin'izany raha ny fanazavana voaray. Rarisona Yangtry. Ny fanaovana kolokolo eny anivon'ny asa-panjakana. Ny fanararota-pahefana ataon'ireo mpiasa-panjakana ambony no maro amin'ireo raharaha miisa 470 voaray eny anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption ankehitriny. Saika isan'andro no misy fitarainana momba ny kolokolo voaray raha ny loharanom-baovao. Misy amin'ireo raharaha ireo no mahakasika ministra teo aloha. Misy dingana sy fomba arahina manokana kosa ny fitsarana ireo ministra. Ny fitsarana avo na ny HCG no manana fahefana hitsara azy ireo. Miankina tanteraka amin'ny fitsanganan'ny antenimieram-pirenena nefa ny fanenjehana azy ireo araka ny voarakitry ny lalàna velona misy eto amintsika ho iatran'ny loharanom-baovao. Olana eo anivon'ny PAC ihany koa ny tsy mbola mahatafapetraka ny fitsarana Ady Elokabevava amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ny mpitsara-panampy. Ezana ho amin'ny volana Jona ny ampijoroana ity fitsarana Ady Elokabevava eo anivon'ny PAC ity farafahelany. Isan'ny voaray eny anivon'ny PAC ihany koa araka ny loharanom-baovao hatrany ny raharaha momba ny fivarotana tany-panjakana izay nahitana fanararota-pahefana antony nitondrany ny raharaha eny anivon'ny PAC. Mbola eo ampanaovana ny fanadihadiana tanteraka ny mpitsara-panao famotorana ankehitriny antony mbola tsy nanomezana fahafahana vonjomaika hatramin'izao ireo izay voaroroy. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM hatrany ny fivoarany raharaha mandalo eny anivon'ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Fansokatra ny sabotsy teo ny fandraisana ireo antota taratasy ho an'ireo safidiana ho Tale Général'ny Bianco ny 13 Mey farafahaterana izany eny amin'ny comité de sauvegarde de l'intégrité. Ny filohan'ny République no manana teny farany amin'izany raha ny fanazavana azo Michela Ranardzon. Araka ny lalàna 12 sy 20 tsipika aotra roapolo ny 12 aogositra 12 sy 20 ny Tale Général'ny Bianco de tendrena miasa mandritry ny 5 taona amin'ny alalan'ny didim-panjakana avy amin'ny filohan'ny République. Ny CSI no mitarika ny fepetra rehetra entina manendry izany. Raha ny fanadihadiana natao dia miisa 7 ireo mpikambana ao anivon'ny CSI, raha toka 7 kosa ireo mpikambana ao anatin'ny comité ad hoc mikarakara izay fanendrena ny Tale Général'ny Bianco
Bianco izay. Ka tafiditra ao anatin'ireo anankisivy ireo moa zany mazava ho azy ny président ny CSI ny tenako moa zany. Fa ao ihany koa nangatahana ny secrétariat d'État en charge de la gendarmerie anendry représentant. Nangatahana ny ministère ny sécurité publique anendry représentant. Donc misy olona anankiray zany avy amin'ny gendarmerie, misy olona anankiray avy amin'ny police, misy olona anankiray avy amin'ny ministère en justice. Misy tsy ho tenenina zany ny anarany eto satria tianay ho tazomina ny anonymat. Misy anankiray avy amin'ny société civile, ny anankiray avy amin'ny ordre des avocats, ny iray mpampianatra, ary ny Bianco zany tsisy mpisolo tena fa manana comité consultatif ny Bianco dia misy olona anankiray zany avy amin'ny comité consultatif ny Bianco. Mizara telo mazava tsara raha ny fanazavana ny fisafidianana izay ho tale général ny Bianco vaovao izay mijanona ao an'ny filohan'ny Repoblika Ireriana nefa ny fisafidianana farany. Profil moa efa voafaritra efa iny anatin'le appel à candidature iny hoe ny rina moa zany dia olona manana diplôma amin'ny izay mety anampy azy zany anatanteraka an'ilay tsy maintsy ihany koa nefa ny mahay mitondra olona zany, administration, manager, leader, olona mahay mitantana presque ohatran'ny hoe orinasa mihitsy zany le Bianco. Sady neutre fa entitra, atao entretien mandritra ny ray na roa na telo andro ety zay manao entretien. Dia zay vao manao délibération, dia zay vao manatitra ny lista anankitelo miaraka amin'ny dossier any amin'ny filoham-pirenena. Raha tsahirina dia tamin'ny alalan'ny didim-panjakana laharana fa 424 tsipika 326 ny 4 Jona 424 no nanendrena ny tale général ny Bianco amin'izao. Ny 12 Jona 524 no tapitra ny fotoam-piasany. Nisokatra nanomboka ny sabotsy teo ny fandefasana ny antota taratasy ho an'ireo ho safidiana ho tale général ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly. Ny 13 Mey ny fara-fanaterana izay antota taratasy izay eny amin'ny comité de sauvegarde de l'intégrité. Fahofitina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ireo nisongadina tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Yves Richard. Teboka maro ny nisongadina nandritra ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra natao Omaly fa 17 Aprily 2024. Voalohan'ny fandaminana ny fitantanana ny mpiasa amin'ny mpanjakana, tsy maintsy ampiasain'ny ministera sy ny sampandraram-panjakana rehetra ny logiciel ahafantarana ny isan'ny mpiasam-panjakana marina manomboka izao. Apetraka ny fanadihadiana ara-kalitao, hijerena ny fifanojon'ny asa amin'ny fahaizan'ny mpiasa amin'ny mpanjakana, ahafahana mamaritra ny fanofanana ilain'izy ireo. Atao laharam-pamena ihany koa ny fandraisana mpiasam-panjakana vaovao, indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, fitsarana, fampianarana ary ny sampanasa mpanao fanaraha-maso toy ny Cour des comptes. Noraisina ihany koa ny didy tsy volana mikasika ny vakoka ny lalana araka ny volavolan-kevitry ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy, entina nasokajiana sy hamaritana ny fepetra mifandray amin'ny fanamboarana, ny fikojana sy ny fanarenana ny karazana lalana sy ny lalabe eto Madagasikara. Nofoanana ihany koa ny lalàna laharana 7/12 tsipika 1/12 ny 9 ny volana Jolay 7/12 mikasika ny politika amin'ny pirenena ny sary mihetsika sy ny sary miaina araka ny volavolan-kevitra naroson'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Farany fanendrena mpiasam-panjakana ambony teo anivon'ny ministera ny fiarovany pirenena, ministera ny fitsarana, ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ministera ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy, ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny maro hafa, ary ny fanafoanana ny didim-panjakana manendry mpiasam-panjakana ambony teo anivon'ny ministera telo. Fasehatra iray ahafahan'ny fitondram-panjakana mampidi-bola iteraka fampandrosoana ny économie bleue raha ny zava-misy tsy voasandraka araka ny tokony ho izy ny ranomasina sy ny ranomamy eto Madagasikara hoy ireo mpisehatra. Iona saina. Mahatratra efatralina sira hetsy sy iray tapitrisa kilometatra toradroa ny zone économique exclusive na ny ZEE any Madagasikara amin'ny manosy azy ary mirefy 505 kilometatra ny morontsiraka. Araka ny taremarika navoaka ny ministeran'ny jony ny taona 2024.
Ankoatra ireo hazan-drano maro, sehatra iray azo trandrana ihany koa ny fizahantany sy ny fitanterana amin'ny alalan'ireny farihy sy ranomasina ananantsika ireny. Raha ny zava-misy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ireny eto Madagasikara raha ny fomba fijery ny manam-pahaizana momba ny ranomasina nanaovana fanadihadiana. Ny toe-karena manga na ny économie bleue izay sehatra iray ahafahana mampandroso ny Madagasikara raha miroborobo araka ny tokony ho izy. Olana ny tsy fampiny ny fanofanana ireo tanora ho matianina isehatra amin'ny toe-karena manga. Eto Madagasikara tsy anarana le tsekoly mikasika ny ranomasina. Tsy anarana le tsekoly mikasika ny fitrandrana ny rano io amin'ny ankapobeny. Ary ny sekoly ambony eto Madagasikara zany dia zara fa misy. Ray monja ny sekoly manofana Tatsambo ohatra ao Mahajanga. Ray monja manofana manam-pahaizana mikasika ny ranomasina ny Tuliara ao amin'ny ISHM. Dia zay fa ny université atsika zany tsy manofana ny mikasika ny rano ny ranomasina amin'ny ankapobeny dia tsy manana olona tsika zany eto Madagasikara afaka tena hoe hitrandraka ny rano. Tsy manana olona manam-pahaizana tena hoe spécialiste ary afaka tena hoe analabe vo zany ny toe-karena mifandraika amin'ny ranomasina. Ny fampitomboana ny seha-piofanana momba ny rano sy ny ranomasina ary ny arena ao aminy, ny fanohanana sy ny fanomezana tosika ireo mpisehatra eny fotony, ireo no isan'ny vahaolana ary sy ny manam-pahaizana amin'ny tontolo ny ranomasina ahafahany Madagasikara misandratra avy amin'ny toe-karena manga. Ny toe-karena manga manosy atsika sy mabetsaka ny akora mifandraika amin'ny rano io dia tokony afaka hitondra anjara lehibe dia lehibe farafaratsy mitovy lenta amin'ny fambolena sy mimpiompiana eto Madagasikara aretina tokony afaka hitondra tombotsoa lehibe zany ampandroso Madagasikara ny fitrandrahana ny toe-karena manga. Raha ny tokony izy zany tokony amporisina ary tohanana ireo olona monina manamorona ny rano rehetra na ranomasina na ranomamy ary omena fahaizana, omena fahalalana, tohanana ara teknika hiditra antsehatra amin'ny fitrandrahana ny rano ny ranomasina. Ohatra tsotra fotsiny ohatra hoe fiompiana trondro. Tokony ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pamehana ny fiarovana ny faritra-dranomasina Madagasikara manoloana ireo mpanjono ara-dalàna izay mandripaka ny hazan-dranomasina ho hiatran'ny fanazavana. Ankoatra izay, ny fanamafisana ny fanaraha-maso amin'ireo orinasa mpitrandraka arenan-kibon'tany izay mety hiteraka fahaloton'ny rano na an-tanety na an-dranomasina. Ny toe-karena manga izay isan'ny fanohitra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Fahodiovina ny canal C3 araka ny tetikasa produire tetikasa ao ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vavety amin'ny ity taona ity ny manomboka ny dingana samihafa. Miantarandriana. Manoloana ny olana tohadrano eto andrenivohitra izay miankina betsaka amin'ny fahatsiatsiaman'ny canal C3 ho tanterahina manomboka amin'ity taona ity ny tetikasa produire izay tetikasa hanadiovana tanteraka ny lakan-drano C3 izay. Ary miasa ao anatina commune efatra. Dia ny commune ny CVA zany, ny première sy ny 4e arrondissement, ny commune ny Anosato, ny commune ny Ranahitra, ary ny commune ny Ambrimasoandro. 5 taona ny faharetan'le tetikasa zany dia itsika zany zao vao atao hoe vao eo am-panomboana le tetikasa mihitsy. Zava-mihitsy amin'izao fotoana izao zany efa misy ireo tetikasa teo aloha izay nikarakara ny canal sasany. Ohatran'izany ny Andretany sy ny ohatran'izany zany dia ny canal C3 mbola tsy nisy hoe tetikasa teo aloha teo hoe mikarakara anazy nefa raha jerentsika na amin'ity faritra atsimo zany hoe amin'ny faritra Nosy Makany ity zany dia io canal io ny anisan'ny tena hoe andehanan'ny rano, mihinana ranomorana be reny zany io ny tokony mievacuer anazy mandany amin'ny Makanikiopa sy any amin'ny ireo renirano lehibe. Commune maro no voakasiky ny tetikasa izy manoloana io ny dingana tanterahana amin'ny fanatanterahana ny asa. Jerena daholo aloha zany anisan'ny famaritana an'le toerana anaovana an'le asa zany na ny hoe famaritana ny empriseny travaux ohatra, ny étude rehetrarehetra ny étude rehetrarehetra momba ny resaka travaux, ny fiatreretana ihany koa amin'ny sehatra hoe social ihany koa zany hoe manahoana le olona eny amin'ny toerana eny inona ny mety activité
na infrastructure ny resahantsika anazy zany mety apetraka iny zay mety ame vokatra aingana dia aingana. Ny filazany anazy moa quicquine, mety hoe borne fontaine, mety hoe passerelle kely, mety hoe lalana kely maromaro zay ahafahantsika manampy an'ny olona ao ihany koa. Misy koa ny étude amin'ny resaka urbain zany ny fanaovana zany atao hoe PUD na plan d'urbanisme détaillé zany. Nisy androany atrikasa mikasika ny tetikasa produire ny totsaina teto amin'ny DLC Anosy. Raha tsy ahivina ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola amin'izany. Fa ho vita atao anatin'ny ray volana ny fametrahana ireo fantsona lehibe mitondra rano etsy Andotapenaka izay miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana. Ity no asa farany ho tanterana amin'ny faritra iny raha ny fanadihadiana natao. Io ny nasaina. Saika amin'ny ora rehetra no ahitana ny fitohanana fifamoivoizana eto Andotapenaka. Antony mahatonga ny fitohanana ny fametrahana ireo fitaovana lehibe mitondra rano atao ao ambanin'ny arabe. Ity asa ity izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa PIAA, Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo, iarahan'ny fanjakana Foibe sy ny commune Antananarivo renivohitra miasa, vatsy ny AFD sy ny Union Européenne vola. Raha ny fanadihadiana natao, afaka 30 andro eo no vita ny fametrahana ireo fantsona lehibe sy amerenana ny arabe amin'ny endriny teo aloha. Any amin'ny tapaky ny volana May araka izany no iverina amin'ny laony ny fifamoivoizana eto Andotapenaka sy ny manodidina. Fatery kosa ny lalana ho an'ireo vehivavy manana fahasembanana raha ny sehatry ny asa eto Madagasikara no resahana. Saika mbola ambana toerana amin'izany ny fanilikiliana azy ireo. Mampioana rakotorso. Mbola tsy manana ny anjara toerana ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara hatramin'izay raha ny sehatry ny asa no resahana. Tery ny lalana ho azy ireo noho ny kilemany. Betsaka amin'izy ireny nefa no manana ny maizy azy, afaka miasa tahaka ny olon-drehetra. Isan'izany Fanjalalao, nilofa tamin'ny fianarana ny tenany ary tody teny amin'ny anjerimanontolo. Efa tafiditra amin'ny sehatry ny asa izy ankehitriny, mitazona andraikitra ambony saingy tsy mora ny lalana nandirana teo amin'ny sehatry ny asa. Nandany aman-taona maro ny fangatahana asa, saingy tsy kivy ny tena ny rano fanazavany. Betsaka zany ny demande efa nataoko tao amin'ny fianarana tady asa tety sy teroa dia matetika moa zany efa misy le ohatra hoe resaka recrutement dia ohatra hoe misy olona matanjaka eo dia misy ela losa mandefa demande matetika le matanjaka foana voray ohatrany hoe voalikilika zany na dia eo aza ny fahaizanao diplôma nananao na mitovy zao ara ny fari-pahaizanao sy ny traikefa nananao zany dia ohatrany hoe leon'le tompony orinasa mandray le olona matanjaka fa misy ena zao ohatrany hoe voalikilika foana dia teo indrindra zany tsy natao nakivy zany rehetrarehetra zany sasany moa efa le hoe mpikambana tao amin'ny afana sy zany dia zareo koa manampy ny resaka fitadiavana asa. Zava-dehibe nefa ny fampananana asa ireo vehivavy sembany ireo mba ahafany manana fahaleovantena tsy hahalasa vesatra azy amin'ny fiarahamonina. Niditra an-tsehatra hitady vahaolana mana ireo olana ireo sy anatratrarana ny tanjona manoloana izany ny vondron'ireo vehivavy mpandraharaha malagasy izay nanao sinify fanarahanam-piaramiasa momba izany. Ny tanjon'ilay fiaramiasa moa zany mazava ho azy fa resaka momba na intégration professionnelle ny femme handicapé eto Madagasikara ny tanjona. Dia ny dikan'izay zany dia ny groupement des femmes entrepreneurs atao anatin'ity fanaovan-tsiny ity dia s'engager na mefitokisana fa hiezaka ampiditra ireo vehivavy manana fahasembanana izay mamaly les compétences tadiavin'ilay orinasa izay tantanin'ireo vehivavy ireo eraky Madagasikara. Mandidina ny iray faingo valo tapitrisana isan'ireo vehivavy fantatra fa manana fahasembanana eto Madagasikara izany hoe 7,500 raha ny antontanisa tamin'ny taona 2020. 5,700 ireo tsy anasa raha 4,100 kosa miasa amin'ny sehatra ara-dalàna.
fa tandomidoza ireo olona autista vokatry ny tsy fahalalan'ny mpiaramonina ny toe-batan'izy ireo efa misy ny namony aina naratra sy voatery nafindra toerana vokatra izany ionona saina fikorontanan'ny fitenenana toetra sy fihetsika tsy mahazatra mety anelingelina ny fiaramonina ireo amin'ny ankapobeny no endrika telo iseho ny autisme amin'ny olona iray saingy ilana fitiliana sy fizahana maro ahafahana mamaritra izany raha ny fanazavana tsy fantatry ny eo anivon'ny fiaramonina ny olona autista sy ny tokony ho fitondrantena manoloana azy ireny ankoatra ireo manilikilika misy ireo mikasitanana toa ny tranga tao Fenirivesta izay nitarika hatramin'ny famoizanaina autista moa misy an'ilay hoe tsy mahalala izy hoe tianao na tiana izy rehefa naona dia zay sakafo hitany dia alainy na zay zavatra tiany hita dia alainy dia efa misy olona likiliky tamin'izay zavatra izay zany dia misy olona akaiky an'ery zareo ihany namono anazy ka hatramin'ny fahafatesana zany ary ny tena nahatsirafina tao anatin'ilay izy dia ilay fiarahamonina nijery hoe adala iny fitsaram-bahoaka izay fa voaresaka ary mila resahana foana ihany koa ny fanolanana amin'ireo zazakely na olon-dehibe autiste izay ohatrany hoe adaladala amin'ny fiarahamonina dia tsy misy mitory tsy misy mijery ary ilay izy miebetsaka na amin'ny ankizy vavikely na amin'ny ankizy lahy efa nisy ny fepetrano raisy ny sampandrarà mandray an-tanana ireo olona autista manoloana ny tranga toy izao saingy ilaina ny fiaramentany rehetra raha ny fanazavana vondrona aloha zany ny polisy sy ny zandary nomena fiofanana amin'ilay hoe inona moa ny atao hoe autiste satria na iry zareo raha tsy mahalala tsy afaka manao intervention izy dia ny resahana ihany koa iry zareo tao amin'ny antanatohatry ny fitsarana izany hoe izay niresaka momba ny zaza sy ny fitsarana rehetrarehetra ankoatran'izay nanao ihany koa izay fampafantarana sy fampiofanana an'ireo mpitazona azomanga ireo mpitondra fivavahana satria ireo ihany koa nikitro ifararany olona rehefa tsy hitantsony izay atao navondrona ihany koa ireo amin'ny sekoly sy ireo ataontsika hoe rafitra mandray an'ireny zaza manana fahasembanana ho fampitomboana ny sehatra entina ampahafantarana ny autisme eto Madagasikara nisy tamin'ity andro anty ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny autisme Madagasikara sy ny orinasa tsy miankina iray izay nitanterahana teny Mahatoa ny Soavy Masoandro tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny sehatry ny chocolat sy ny cacao eto Madagasikara amin'izao hakatoko ny fetin'ny Paska izao eo ihany koa ny fanomezana ho an'ireo mpilalao sy mpanazatra avy amin'ny ministra Pierre Rugby ancien des ministres Andriana Anarivelo rehefa avy ary Bonjour et bienvenue dans Good News. Vous n'êtes plus abonné au bouquet Canal+, nous avons une surprise pour vous. Nous vous offrons rien que pour vous la chaîne Novelas TV les 18 et 19 avril. Ne manquez pas les premiers épisodes de la nouvelle série inédite De l'autre côté du mur dès le jeudi 18 avril et suivez les meilleures séries et telenovelas pendant 2 jours. Pour en profiter, rien de plus simple. Rallumez vite votre décodeur Canal+ et rendez-vous sur la chaîne Novelas TV sur le canal 27 et découvrez toutes les séries de Novelas TV. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mon patanzaka, zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, saralota zamyan amnas. Jitika diabet. Bonjour. Ravaka no anarako nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely nanomboka tamin'ny zavatra kely vola madinika tao anaty boatin-drakitra mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra dia nifanotsy tamin'ny M-vola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola naiza naiza misy ahy miaraka amin'ny M-vola afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofika mila avance M-vous l'avance M-vous l'avance eo hatramin'ny 500 000 ariary antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse
Mvola tsotra aingana azo antoka. Lame bic maranitra tsy mety arafesina mateza. Bic isan'andro. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matsiro be. Sardine trésor. Mety be raha miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bonjour et bienvenue dans Good News. Vous n'êtes plus abonné au Bouquet Canal+, nous avons une surprise pour vous. Nous vous offrons rien que pour vous la chaîne Novelas TV les 18 et 19 avril. Ne manquez pas les premiers épisodes de la nouvelle série inédite de l'autre côté du mur dès le jeudi 18 avril et suivez les meilleures séries et telenovelas pendant 2 jours. Pour en profiter, rien de plus simple. Rallumez vite votre décodeur Canal+ et rendez-vous sur la chaîne Novelas TV sur le canal 27 et découvrez toutes les séries de Novelas TV. 주설에서 지금도 핵 개발 중이냐 물었어. 이미 핵을 가졌습니다. 이제 자네가 북한 권력층으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어. 평양이 무너지는 날, 대동강에서 다시 만날 그날까지. 박석영 선생, 내 조선민주주의인민공화국 대외경제위의 리 처장이라고 합니다. 만약 자네 정체가 탄로나 억류당했을 경우 정부와 안기부는 모든 것을 부정할 거야. 무슨 일이 일어나고 있는 것만 같다. 우리를 속인 남조선 간첩이 한국 최고 장을 만났다. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Andro vitsy mialohan'ny Pasika mitombo avo efatreny ny fanatonana toeram-pivarotana chocolat mitombo manaraka izany ihany koa ny fanjifana azy. Fizora valy. Efa tafiditra anatin'ny fahazarana ho an'ny malagasy ny fihinanana chocolat amin'ny voninandro fety tahaka izao raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny toeram-pivarotana iray eto Andrenivohitra. Andro vitsy mialohan'ny ny fetin'ny Pasika mitombona ny fanazavana ny mpitsidika, miroborobo araka izany ihany koa ny fanjifana. Amin'ny ankapobeny gasy dia efa mihinana chocolat betsaka ihany satria ao anatin'ny iray volana izay dia malany eo amin'ny 4000 kilo eo. Amin'izao Pâques izao dia mitovy ohatry Noël ihany ny isan'ny olona amin'izao efa manomboka betsaka. Raha ohatra tsorina amin'ny bebe coco ngamako dia hoe quadruplé izay ny fomba ngamako hoe journalier visiten'ny olona ao amin'ity amin'ny botikanay. Izany hoe tena manomboka betsaka ny olona kesy manomboka hilahatra aty aminay dia efa hoe anakaiky indrindra hoe vavy ny zoma sabotsy iny tena manana fotoana ny olona. Eo amin'ny lafiny kalitao manana ny mampiavaka azy ny chocolat izay vokarina eto amintsika na izany eo amin'ny cacao na ihany koa ireo fangaro hafa. Satria ny tsirona cacao dia samihafa eraka izao tontolo izao dia ny tsirony eto Madagasikara manana ny azy manokana, hanitra ny azy manokana. Ny malagasy dia tokony hafantatra fa ny salanisana cacao ao anatina chocolat dia mitondra betsaka ny hanitra amin'ny chocolat. Izany hoe raha ohatra betsaka ny cacao anatiny, izany hoe 80% du cacao, dikan'izay vitsiny ny akora hafa 20% zany zavatra siramamy
fanampiny anamboarana le chocolat fa ny 20 isan-jato dia kakao avokoa. Amin'ny ankapobeny natokana ho an'ny tsena anatiny ny 20 isan-jato ny famokarana ho an'ny toeram-pamokarana iray nanaovana fanadihadiana. 20 isan-jato kosa ny voatokana ho an'ny fanondranana any amin'ny tsena ivelany. Manodidina ny 7 euro no amarotana ny tablette de chocolat iray avy eto amintsika amin'ny tsena iraisam-pirenena mifanaraka amin'ny fenitra takina. Manodidina ny 9,000 taonina isan-taona kosa ny kakao vokarin'i Madagasikara. Araka ny hitantsika teo iny fanadihadiana mahakasika ny chocolat iny dia mandeha ny vokatra amin'izao herinandro ny Paska izao. Tonga eto amin'ny plateau ny Cool TV amin'ity alina ity fezora faly hitondra misimisy kokoa mahakasika ny vokatra kakao satria fantatsika fa ny chocolat avy amin'ny kakao. Miarabanao fezoro, ahoana ny famokarana izay kakao zay eto Madagasikara? Miarabanao ho an'ny lalaina ary miaraba ihany koa antsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo ny safidina manokana tokoa izay resaka kakao sy chocolat zay amin'ity herinandro ny Paska ity andro vitsy mialohan'ny Paska raha teo tsika izao ary ny kakao sy ny chocolat dia anisan'ny mampalaza ny Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena na ihany koa zany amin'ny atsaran'ny kalitaony fa tsara fantatra koa nefa fa 30 isan-jato ny fatiantoka amin'ny famokarana dia vokatry ny fisina aretina sy ny biby izay mpanimba ny vokatra dia indroa isan-taona ny fiotazana ny kakao isaky ny volana Jona sy ny volana Jolay ary ny volana Oktobra sy ny volana Novambra. Misy ihany koa nefa ireo manao fiotazana mialohan'ny fotoana zany hoe eo amin'ny volana Oktobra sy Novambra. Dia eto amintsika ihany koa ny asa teraky ny hoe fambolena sy hatramin'ny fandinana kakao dia manodidina ny amin'ny 3 alina any ho any. Loharano maromaro no nangalana an'ireto atotam-baovao zarain'ireto mahakasika an'izay famokarana izay dia raha antsika atao anatin'ny sary ihany koa fa raha eo amin'ny famokarana iraisam-pirenena aloha maneran-tany dia aotra faingo 20 isan-jato no famokarana ataon'ny Madagasikara zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ny mpamokatra voalohany indrindra dia araka ity hitantsika amin'ny sary ity dia i Côte d'Ivoire izay mandrombaka ny 430 isan-jato faingo eny amin'ny 30 ny tsena ary manaraka azy ao i Ghana manana ny salany 710 faingo aotra enina amin'ny famokarana maneran-tany ary fahatelo farany Indonésie. Ny vokatra kakao eto amintsika dia manodidina ny 9,000 taonina isan-taona ary ny 5,0 isan-jato izay famokaran'izay dia avy any amin'ny faritra Diana sy Sava nefa koa dia mamokatra kakao ny faritra Sambrano misy ihany koa any Brickaville. Dia raha mikasika ny fivoaran'ny famokarana teto Madagasikara tao anatin'ny 20 taona araka ity hitantsika amin'ny sary ity ihany koa dia teo amin'ny hoe nanomboka 20 taona moa ny salanisananantsika eto hitantsika amin'ny sary ito nanomboka tany amin'ny taona 13 hatramin'ny taona 13 dia niovaova amin'ny ankapobeny ny famokaran'ny Madagasikara ny kakao satria teo amin'ny taona 13 ka hatramin'ny 14 dia maro toerana zany hoe somary ambanimbany ary nahitsy teo foana izay famokarany Madagasikara ny kakao izay ary tato amin'ny taona 7 teo no nahitana fiakarany dia niverina nidina kely indray izay famokaran'izay ary manomboka miakatra tsikelikely hatramin'izao fotoana izao. Izay angamba no azo lazaina mikasika ny famokarana. Ary ahoana kosa ary ny fanondranana sy ny varotra izay hoe vokatra kakao izay? Raha ny fanondranana ihany koa dia anisan'ny hoe mamokatra sy manondrana i Madagasikara raha ny kakao manokana ny resahana. Raha ny fanondranana kakao makany ivelany aloha zao teo amin'ny taona 20 hatramin'ny 17 ity hitantsika eto amin'ny sary ity dia manodidina ny 20 hatramin'ny 30 tapitrisa DTS ny tetibidiny fanondranany Madagasikara ary teo amin'ny nanomboka teo amin'ny taona 15 hatramin'ny 17 izay hitantsika eto ihany koa dia tafakatra 9 tapitrisa DTS na droit de tirage spéciaux ny sandany fanondranana kakao ny DTS moa ny droit de tirage spéciaux dia marjefy na unité de mesure izay ampiasain'ny
FMI ao anatin'ny zay resaka izay dia eo amin'ny varotra ihany koa efa ao anaty raha ny fanadihadiana natao tao anatin'ilay fanadihadiana fohy nentina tamintsika teo dia efa hoe ao anatin'ny fankafizana ny vokatra avy amin'ny kakaô na ny chocolat isika eto Madagasikara raha ny chocolat ohatra dia manodidina misy amin'ireo mpivarotra sy mpamokatra ny malafo hatramin'ny 4 taona na 4 arivo kilao isam-bolana eto amin'ny tsena anatiny. Afaka lazalazainao misimisy kokoa hoe ahoana ny fidiram-bola mahakasika an'izay hoe kakaô zay. Raha ny vokatra rehetra mifangaro dia manodidina ny 2 miliara sy 480 tapitrisa dolara ny sandan'ny vokatra aondrana izy rehetra mitambatra ny ao anatin'izay. Fa ny vokatra kakaô kosa zay adangantsika kely ngamba ny sary ao anatin'ny na hoe ny fève brute dia manodidina ny 520 faingo 1,5 isan-jato ny anjarany Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary ihany koa mampidi-bola mahery ny 320 tapitrisa sy dolara zany izay raha ho an'ny kakaô na ny fève brute fa hitantsika eo amin'ity fafana ity ihany koa fa mahatratra 720 faingo 1,20 isan-jato isan-taona ny fitombon'ny tsenam-barotra chocolat sy ireo sakafo hafa izay misy kakaô avy eto Madagasikara eo anatin'ny tsena iraisam-pirenena dia manodidina ny 7,7 dolara ny vola entin'ny fanondranana ao anatin'izay. Ny pâte de cacao ihany koa dia mahery ny 3 sy 2 dolara ny vola miditra amin'ny fanondranana izany eto Madagasikara. Miresaka fanondranana zay ihany aiza ireo hoe toerana hoe firenena tena anondranana Madagasikara zay kakaô zay. Anisan'ny hoe toerana firenena matanjaka amin'ny ankapobeny ireo mandray ireo tena mandray sy liana amin'ny kakaô avy eto Madagasikara na ihany koa ireo chocolat satria araka ny nisy ny ataontsika hoe icône ny International Cocoa Organization dia izy io dia nanasokajy ny kakaô avy eto Madagasikara ho tsara kalitao maneran-tany tany amin'ny taona 2014 tany ka ny Pays-Bas izay hitantsika amin'ny fafanetsy ihany États-Unis, Allemagne ireo no telo voalohany mandray ny kakaô betsaka indrindra avy eto Madagasikara 350 faingo 420 isan-jato moa ny vokatra ondrana dia makany Pays-Bas ary 420 faingo 720 isan-jato makany États-Unis ary 10 faingo 750 isan-jato no makany Allemagne dia manaraka azy eo araka ny hitantsika ihany Espagne, France, Inde ary Royaume-Uni. Dia izay no afaka nentina mahakasika ny vokatra kakaô dia sy ny chocolat ihany koa tsy aivina fotsiny moa fa ny fihinanana chocolat izay ataontsika hoe fa ao anatin'ny fahalinana sy ny fihinanana an'izany malagasy amin'izao fotoana izao dia manampy amin'ny fanenana ny dépression vokatry ny fisian'ny magnésium ao anatiny izany hoe mety amin'ny fahasalaman'ny fo antioxydant ihany koa ny chocolat araka fahafantarantsika azy fa ilana fitandremana tahaka ny zavatra rehetra ihany miteraka aretina ny fihinanana be loatra ny chocolat. Ankatrany ianao Fezora-Faly nitondran'ireo antotanisa ireo mahakasika an'izay vokatra chocolat sy vokatra kakaô eto Madagasikara. Ankatrany ianao namana ny lalaina ary mankasitraka antsika ampijery ihany koa nanaraka izay fanehoan-kevitra izay ary dia mirary antsika nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany sy ny toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra kolo. Zay ny amin'iny fa ao anatin'ny herinandro masina amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska mankalaza ny alakamisy masina avokoa ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana tamin'ity androany ity. Henri Flora. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska ny fiangonana ankehitriny. Manomboka amin'ity androany ity ny atelona masina, alakamisy masina izay isan'ny fahatsiarovana ny sorona ankalazana ny fanasan'ny Tompo. Iarahan'ny mpiangona rehetra manolotra miaraka amin'ny pretra sy ireo mpanao raramasina rehetra eo an-toerana. Ao anatin'ny herinandro masina dia manomboka ny atelonandro masina ny eglizy anio dia ny alakamisy masina, ny zoma masina ary ny sabotsy masina. Telo andro tsy afaka misaraka ireo fa ho an'ny alakamisy masina ny ankalazaina amin'izany dia namorona ny Kristy ny Eucharistie nanoloran'ny tena ny manontolo rehefa avy nandray mofo izy ka nilazany hoe vatako ity, nandray ny divay izy dia nilaza hoe rahako ity. Dia izay no ankalazaina ny alakamisy masina. Indrindra amin'izao alakamisy masina alina izao ny namoronan'i Jesosy izany hoe ny fanasan'ny Tompo
izany fa ny manokana indrindra akoatran'izay izany hoe mifanampy aminy dia ny nanasana ny tongotry ny mpianatra nosasaina ny tongotry ny mpianatra talohan'ny namoronana ny eukaristia. Misongadina misimisy kokoa ny tantara namoronan'i Jesosy Kristy ny fanasan'ny tombo avokoa ireo vaky-teny arosony fiangonana amin'ity androany ity. Ny ten'Andriamanitra aroson'ny Eglizy amin'ity alakamisy masina ity ny hariva dia mahakasika ny namoronana ny eukaristia. Dia ilay tandindona voalaza amin'ny Exode 12. Izany hoe ny raha natentina teny antolanam-baravarana ny mpakany jody izay no lazaina. Teo amin'ny taratasy 10 Korintiana kosa no ankalazana ny ilazana ny namoronana Jesosy ny Eukaristia, izany hoe le fomba namoronany azy, nilazany azy tamin'ny mpianatra. Ary ny evanjely kosa dia hitantarana indrindra ny nanasany Jesosy ny tongotry ny mpianatra. Hitohira-pitro araka izany ny fankalazany ny atelona masina, ny zoma masina, izay andro nafahatisany Jesosy Kristy. Misy ihany koa ny fankalazany eny anivon'ireny fiangonana samihafa ireny. Fatafiditra ao anatin'ny fanomanan'ny Jeux des Îles ny farana omaly ny premier regroupement ny ekipa pirenena ny rugby. Naloatra vary sy lela-vola ho an'ireo mpilalao sy mpanazatra ny mpiay ny rugby à 7 ny ministra Adzo Andriananarivelo tamin'ity androany ity. Miantana Andriana. Omaly no ny farana ny fampivondronana voalohany ekipa pirenena rugby à 7. Fampivondronana izay isan'ny dingana amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny Jeux des Îles ondotsaina ny volana jolay ho avy izao. Tamin'ity androany ity nanolotra vary 12 gony sy lela-vola ho an'ireo mpilalao 12 mpanazatra ny minitra mpiainy rugby à 7 ny misitry ny fanajariana tany ny toeram-pinenana sy ny asa vaventy Adzo Andriananarivelo. Araka ny fandaminana nataon'ny fitondram-pandrakana moa izany izay isorona ny fitondram-pandrakana Tarenin-Andriamatoa Filohanja Rajoelina fa tena nanao zavatra goavana mihitsy izy mifampivondronana mialoha ireo mpilalao ireo izay tsy latsa-danja amin'ny any ivelany satria aty amin'ny mbola volana telo volana mialoha dia efa navonjana amin'ny toerana anankiray ny atleta iray manontolo izany hoe efa alaina sary izany izay mety fiainana any Maorisy akambana amin'ny toerana iray ny atleta rehetra dia efa afaka mifandray, afaka mifangaro, afaka mifanakalo amin'ny maha-atleta azy fa tsy hoe any ivelany any indray vao any vao samy makao azy. Teneniny manokana kosa izany resaka fisaorana satria bitsaka ny Andriamanitoa nandray anay dia nafo fotoana izy nafo anjany nandraisany anay teto dia misaotsabitsaka anazy. Ny volana jona ho avy izao ratsahirina no tanteraina ny deuxième regroupement na ny fampivondronana faharoa izay aritra 570 andro. Aorian'io no hita ireo mpilalao 12 handrafitra ny ekipa pirenena nandray anjara amin'ny Jeux des Îles. Nampanantena ireto mpilalao ireto fa hitondra avy ny voninahitry Madagasikara. Nanome toky ihany koa ny ministra mpiay ny rugby à 7 ahafahany hanatrany azy ireo. Fa tsy sokatra ho an'ny daholobe ny rovan'ny Manjakamiadana mandritra ny fanamboarana. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lova ara-kolontsaina sy ny toerana manatantara nisy io maraina io ny fitsidiana tao anatin'ny lapan'ny Manjakamiadana. Michel Arnaldo. Raha ampitaina amin'ny fanajany firenekafy ireo vakoka maneran-tany dia tsy tantaratra intsony amin'izao vanim-potoana izao. Ny fanajany malagasy izany raha ny fanazavana azo. Ary mampiseho an'izay le hoe tsy mahavita manaja intsony an'izay le vakoka sy le harem-pirenena ara-kolontsaina izay ny tanora aty aoriana, ny taranaka faramandimy. Dia izao atao izao mba hamerenana indray an'ilay fitiavana an'izay toerana manatantara izay, ny kolontsaintsika izay antsika io sy indrindra hoe ny fananana kolontsaina mpanajana zany an'ireny toerana ireny. Ny rahantsika rehetra nahita zao ny samy nalahelo samy fendrifendry daholo tamin'ny fahamaiza Notre-Dame de Paris. Ry zareo anatana ray 2 andro navita niara-nientana, misy fiaraha-mientana ny firenena iray manontolo mihitsy zany satria hoe kolontsaina io tsy jerena hoe finoana io
katolika io tsy jerena zavatra hafa fa tena hoe kolotsaina io tena hoe vakoka io arem-bakoka zany dia ilaina no miara-mentana ao anatiny. Etsy ankilany dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny asa fanarenana ny lapan'ny mpanjaka miadana isika isy raha ny fanazavana ny fepetra manokana ho raisina ho any ireo mpitsidika. Araka ny resaka ny fandinina tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny mpitahirany toerany ety zany ireo mpiambina ireo mpiasa eto resaka ny fanaovana tamin'ny pasteur izay misahana ny fiangonana ihany koa ty anaty rova dia azoantsika zao manko ao anatin'ilay traitement andreo azo tanteraka zany tsika izay entina mandrafitra ny besakany dia raha vao vita izay traitement zay zany zay veriko fa tsy dia ho ela loatra dia anomboka tanteraka zany io tena hoe fandrafetana ny besakana io satria ao anatin'ny asa fanamboarana izay traitement de bois zay dia zay zany ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra tety ireo zay malala ny fombafomba samy hafa tokony atao ireo taranaka andrina sy ny sisa hoe akatona amin'ny fitsidian'ny daholobe aloha ny toerana mandrapatapitry ny mandrapavita ny fanamboarana dia ny fiangonana kosa nefa dia azo ampiasaina foana zany amin'ny fotoana rehetra dia misy fidirana ray hafa zany atao ho an'ny fiangonana dia somary asiana fefo zany makaty amin'ny lapan'ny besakana sy ireo toerana hafa zay amboarina ny itsy lapan'ny manjaka miadana ity sy ny sisa. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam pirenena ho an'ny lova ara-kolotsaina sy ny toerana manan-tantara na ny journée internationale des sites et des monuments nisy androany fitsidiana no totosaina teny amin'ny lapan'ny manjaka miadana nisy ihany koa ny fanadiovana manokana ny lapan'ny tsela manjaka. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mifantoka amin'ny famotorana ny antony fahamaizana ny katedraly Notre-Dame de Paris ny brigady misana ny eloka bevava ao Frantsa. Olana ara-pamatsiana herinaratra hatretony ahiny izy ireo niteraka ny loza. Fanadina. Mitady ny singa rehetra mantarana ny antony ny poirany afo nitarika ny fahamaizana katedraly Notre-Dame de Paris ny brigady misana ny eloka bevava ao la Frantsa. Mandalo fizahana lalina avokoa ireo singa samy hafa tsy mahay ao anatin'ny katedraly amin'izao fotoana. Tsy fahatombana ny famatsiana herinaratra avy amin'ny orinasa misahana ny fanamboarana izany. Amin'ny fampiasana ascenseur no ahiny ireo mpanao famotorana ho nitarika ny viretana hatreto. Ayay izay nolavin'ity tompon'andraikitra orinasa ity avy hatrany. Elanelana 7 hatramin'ny 20 metatra eo no misy ny ascenseur sy ny katedraly raha ny fanazavany. Ary misy fanaraha-maso enitra ny loharano ny herinaratra ampiasainy. Lazany tsy mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ihany koa ireo mpiasa ny andro nitrangano ny fahamaizana ary lazany nanaraka ny fepetra ary loza toy ny fanapahana ny herinaratra sy ny fandina ny faritra. Miroso ny fanadiadiana ataon'ireo manam-pahaizana isany efa fantatra tamin'izany fa ny ampahany ambonin'ny katedraly no ny atombohan'ny afo saingy tsy mbola voafaritra mazava. Polisy manodidina ny 50 ihany koa hatreto no hanaovana fanadiadiana mompo ity raharaha ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manankatona vaovao tamin'ity alina ity. Soranao nanaraka izany. Sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiala aminazy jetsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette kobe. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.